Ranty ho an'ilay teny nampitondraina ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mijery antsika Andriamanitra, mandinika antsika Andriamanitra, miteny amintsika Andriamanitra, mamantatra antsika Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa tao anatin'izay faran'izay dia efaram-pandinihan-tena itodiantsika, hijerevantsika manokana ao anaty. Nongotantsika ro zavatra rehetra mbola tsy tomomba anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mbola mety mialokaloka ao ambadikintsika eo ny amin'izay toetra sy fanao fahazarana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatsika fa hipitsihany fanamasina antsika tokony hoe ialana fa tsy mampahazo aina an'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany dia ho tanterahantsika amin'ny kitsiposy fitiavana amin'ny tetakarivo ity indray ao anatin'izao famaranana izao androsotsika amin'ilay programa mpamaranana atao hoe Andriamanitra mijery antsika. Marina fa mandram-piainantsika eto ambonin'ny tany dia mijery antsika foana Andriamanitra. Fa atao anatin'izay faran'izay dia manangana antsika Andriamanitra rehefa mijery antsika ahatonga antsika olona araka ny fony. Fantatsika tsara fa Andriamanitra manana programa ngeza be ho antsika foana, ary zany programa ngeza be tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalantsika zany dia programa tsy hitondra loza fa fiadanana, programa na fahalebiazana sy voninahitra. Saingy izao Andriamanitra tsy afaka hanomboka eo amin'ny fiainan'ny olona tsy mahita izay hitany. Tsy afaka ho zakan'Andriamanitra mihitsy ny vision antsika, ahita izay hitan'Andriamanitra raha tsy tanteraka ao anatintsika sy tomombana ao anatintsika ny toetra n'Andriamanitra. Ilaina zany alohantsika manana ny toe-pon'Andriamanitra mba ahafahantsika mahazaka ny fitondran'Andriamanitra sy ny programa tian'Andriamanitra ho tanterahany amin'ny fiainantsika. Fantatrareo ve fa raha resaka tamin'ny Abrahama ohatra, Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis 5:20 dia izao no lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no makiko ny tena amin'ny Genesis 5:20 manomboka amin'ny andiny voalohany. Rehefa afaka izany ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izany no mpinga sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoe Abrahama Jehovah Tompo inona nomenao aho? Fa za mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka ary tsy ho tompony ahy, ny ho tompony ahy dia ilay Eliezer avy any Damaskosy. Ary koa Abrahama, indro za tsy nomenao fara andimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny teny Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao ihany dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay Jehovah ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka isao nkitany raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Hitanareo, nino ny zavatra nampahitan'Andriamanitra azy i Abrahama vao nosaina ho fahamarinan'i Abrahama zay teny fikasana tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainany. Tao anatin'ity Abrahama nitaraina fa tsy mananjanaka. Andriamanitra namoaka ny Abrahama hita zay hitan'Andriamanitra, anana ny vision an'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka eo amin'ny fiainan'i Abrahama ireo fahamarinana rehetra zay tian'Andriamanitra ho tanterahana raha-panekena ara-taranaka eo amin'ny fiainany. Toy izy Andriamanitra hoe tsy andova anao zany zay zanaky ny hafa fa zay nateraka ao ihany ny andovanao. Fa zao mila mahita izay hitako aloha ianao, voahinao tao anatin'io tranolahy io dia mpanjino ny lanitra. Vao nanomboka nahita izay hitan'Andriamanitra momba azy Abrahama, na mbola tsisy hita minga Isaka aza ao an-tokantranony dia nino izy? Dia hoy izy Baiboly, ny sain'Andriamanitra ho fahamarinany izany. Ny zavatra isain'Andriamanitra ho fahamarinana no fiainanao dia zao zay zavatra inonao miainga avy amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra ka hitanao le izy. Zany hoe sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masonao ahita miaraka aminy ao amin'ny tontolo ara-panahy ny halehiben'izay zavatra ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Zany dia antony anomanan'Andriamanitra antsika nandritry ny efatr'andro homanintsika ho karazan'olona azaka ahita miarihary ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary anankiray faharoa hoe ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ihany fa indrindrindrindra ny fotsika mba ahatonga ny fotsika mora ho tarihan'Andriamanitra amin'ilay antom-pisiana ilan'Andriamanitra antsika eto ambonin'ny tany. Raha ny teny zao ny Baiboly hoe zao olona miforonoko zao dia ny foronoko mba ho fiderana. Zany hoe ny fiderantsika an'Andriamanitra zany tsy hoe akory hoe rehefa mety ny zavatra rehetra dia hideritsika.
na rehefa misy teny mahafinaritra antsika dia tena ho anaza ny teny fikasana zany dia eo tsika mibitabitaka sy ravoravo satria mahalala sy nampahafantarana ny programan'Andriamanitra momba antsika tsy zay ny atao hoe fiderana fa mifiderana dia antom-pisina zao olona ny foroniko azy ao dia nataoko mihitsy mba ho fiderana zany hoe ianao zany le karazan'olona anankiray isaky ny mijery ianao ny hafa dia mahita fa tsara Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ny derain'ny olona ny amin'ny fisinao eto ambonin'ny tany fantatra hoe zany tanjona sy programa tsara lavitra zany zay ny manan'Andriamanitra ho antsika zay ny antony mila antony antsika tena andritry ny farana mialohan'ny ampitantsika ijerevantsika ny asan'Andriamanitra satria ny antony voalohany tao anatin'izay farana zay dia zao hoe ny ahafahantsika mandiny tena ao anaty lalina mba hifanaraka amin'ilay olona atao hoe araka ny fon'Andriamanitra sy mampifaly an'Andriamanitra ny fisitsika raha mandinika ihany koa tsika ny Jeremia jereo ny bokin'ny Jeremia vetivety ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany manomboka amin'ny 15 eo dia misy zavatra ohatr'izao no lazain'Andriamanitra atro ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany ekibo no efa fantatro ary atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy nitendreko mpaminano amin'ny firenena ary kosa indrisy Jehovah Tompo indro tsy mahay mandahateny afa mbola zaza fa ho Jehovah tamiko azo manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao aza matahotra azy ianao fa ombanao sy hamonjy anao aho Jehovah dia nanintsitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry mivavaka ro Jehovah tamiko indro efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro efa nanendry anao izao andro anio izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary andorona sy ambola dia avy eo amin'izay tonga amin'ny 110 ary tonga tamiko ndray ny tenin'i Jehovah nanao hoe Jeremia inona ny hitanao zao dia hozy izy ratsakazo mahatsiaro na hoe amigdala no ataon'ny Hebreo hoe azo mahatsiaro satria mamony alohan'ny azo sasany no hitako zay zany no hitany dia ho Jehovah amin'ny 120 marina ny hitanao azy fa mahatsiaro atateraka ny teniko hitanareo efa nataon'Andriamanitra tomomba natao amin'ny Jeremia daholo ny fafana ahafahan'i Jeremia manatanteraka ny mission fony mbola tsy teraka akory izy dia efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jeremia tao anatin'ny Jeremia ny mampaminany azy mampaminany ny firenena azy zany hoe mbola tsy tao kiboneny akory izy dia efa profeta teo izy mbola zaza zany hoe izy ny saina fa tonga aloha loatra Andriamanitra izy zany nametraka ny mission amin'ny hoe lehibe izy olon-dehibe izy vo azon'Andriamanitra ampiasaina ny fahamatorana tsy natao an'ny fotsivolo fa ho an'izay manaiky an'Andriamanitra ka na zaza ary Jeremia tsy adala akory Andriamanitra na nanendry azy tamin'ny fahazazany ho mpaminany anorona sy amboly andrava sy androdana dia zao ny zavatra nitranga nga vitatreo tendren'Andriamanitra mivavany tonga dia izy Andriamanitra hoe efa ombavanao amin'izay ny teniko zany efa misy zavatra vonona ao anatiny saingy zao ry havana jereo tsara tantara io fa tsy tonga dia nanomboka ny asany Andriamanitra satria mbola tsy tapa-kevitra Jeremia dia ao amin'ny 120 amin'izay Andriamanitra miverina dia hozy izy Andriamanitra taminy Jeremia efa mba hitanao amin'izay hoe le zavatra niteneniko iny zany hoe natomombanao anatinao aza ny teny dia matory eny ao ambavanao le teny efa nitendren'Andriamanitra mivavany fa tsisy fiatraikany teo amin'ny fiainany le teny eo ambavany tsisy fiatraikany teo amin'ny fiainany ny fahalalany fa fony izy mbola tsy tao akiboneny akory zay efa fantatr'Andriamanitra fa mpaminany tsy efa tao no mampaminany azy fa tsy active tsy mbola nanao ninninna ary tsy nanomboka ninninna Andriamanitra fa olona manana ny zavatra rehetra mitovy amin'ny olona ordinaire na olona tsotra ihany Jeremia amin'ny 120 Andriamanitra na nijery amin'izay izy ny avian'ny Jeremia nanontany izy dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Jeremia hitanao amin'izay ve le izy atatra hoe zavatra tiako zaraina amintsika androany vonona amin'izay ve ianao efa mahita zavatra amin'izay dia izy hoe mahita hozy izy Jeremia inona ny hitanao dia hozy izy Jeremia hoe ratsakazo mahatsiaro dia zay Andriamanitra vao namaly an'i Jeremia amin'izay mitovy amin'izay ny fijerintsika tonga amin'izay atsiaro atateraka n'le teniko efa ao anatinao nanendreko mivavanao sy le napahitakanao melohany natao amboakanao fa mpaminany ianao ny top time ny fotoana faran'izay tsara indrindra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra
dia ny fisokafany vision atsika ahita zay hitan'Andriamanitra. Zay le fahitana hoe ahitantsika zay hitan'Andriamanitra zay dia tiako fantatra ao ty famarinana ty eny ho tsara ny antony tonga atsika hita zay hitan'Andriamanitra tsy possible ianao hoe hifaly ahita zavatra tsy takatry ny sainao zany raha tsy manana communion amin'Andriamanitra, manana fiombonana, manana intimité lalina amin'Andriamanitra. Satria rehefa Andriamanitra no miteny zavatra anankiray dia zay zavatra lazain'Andriamanitra aminao dia zavatra tsy voatery ho takatry ny sainao foana. Andriamanitra zany rehefa miteny dia tsy miresaka aminao izy fa ohatra ny miresaka amin'ny tenany izy, satria le maha omega azy no hitenenany aminao. Izy mantsy Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany, ary izy milaza zay zavatra mbola tsy nitranga akory nefa ho ampony ho anao manokana. Zany ny antony tsy maintsy anomanantsika ny fotsika, satria rehefa hiteny Andriamanitra ka hiresaka izy anambara zavatra anankiray sy famarinana anankiray eo amin'ny fiainan'olona anankiray zay resy lahatra manaraka azy, zay olona efa nanaiky azy, dia zao tsy zavatra kely no ifampiresan'Andriamanitra aminao fa zavatra goavana. Eritreretony hoe i Abrahama tsy mbola manana tamingana taranaka ray akory ao an-tranony, nivona ny dingana fampiresan'Andriamanitra aminy tonga dia kitana sy fasika. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe ny postérité anao ne tsy hoe olombitsy ianao fa tena zao tontolo zao feno anao ry Abrahama. Dia ozy izy Abrahama, wow, zany programan'Andriamanitra ao dia nafinaritra voarain'ny Abrahama le tenina mbola tsisy taranaka azy izy nisokatra ny vision nahita zay hitan'Andriamanitra dia afaka nifaly tsy nisy Isaka izy. Zany hoe nanomboka tamin'ny fotoana ny teninan'Andriamanitra taminy dia napetraka Abrahama ny maha-Andriamanitra mandrakizay azy, Dieu éternel. Ny dikany hoe Dieu éternel dia Andriamanitra mandrakizay. Ny dikan'izay rehefa miteny mandrakizay dia tsy tokony ho sakana intsony ahatonga doute na fisalasalana ao an-tsainao ny faharetan'ny fotoana ampitrangan'Andriamanitra an'izany na ny tsy faharetany zany fotoana zany. Donc tsy olana aminao tsony zay daty sy ora sy minitra sy taona hoe roviny zany vao ho tanteraka, satria fantatrao ny lanjan'ilay Andriamanitra niona taminao sy mifampiresaka taminao fa tsy Andriamanitra azo ny fotoana ferana izy fa Dieu éternel na Andriamanitra mandrakizay. Ny fotoana ny fehezin'Andriamanitra fa tsy ny Andriamanitra ny feheziny fotoana. Dia miova ho azy le karazam-pinoana ao anatinao, le karazam-pinoana ao anatinao zay mitady ahita n'Andriamanitra voafetry ny fotoana. Atanao amin'izay le problème antsika, raha vao tsy ampy ny communion antsika amin'Andriamanitra dia miova ny vision antsika ny amin'Andriamanitra mihitsy aloha voalohany indrindra, fa tsy hoe ny amin'ny zava-misy atrehantsika. Ny vision antsika ny amin'Andriamanitra mihitsy no hitsian'Andriamanitra hifanaraka tsara amin'le programme tian'Andriamanitra hitondranantsika raha-pitso. Ao ve tsika? Mila fantatsika tsara zay fahamarinan'izay. Fa rehefa nisokatra mason'ny Abrahama ka nahita hoe miresaka amin'Andriamanitra mandrakizay izy dia tsy nataon'olana ntsony zay fotoana tongavany Isaka any dia tongavany efa antitra izy na efa andropôzy azy izy ka menopôzy Sara, zany hoe na papapôzy sy mamapôzy ary izy mivady mbola pôzy fotsiny ozy izy, fa zao rehefa ny teny mandrakizay afaka atao plahiona pôzy azy dia mety ny zavatra rehetra. Tehiteny aminao androany manaraka an'izao fandarana zao. Vavolombelona vao androanina fana be ty vavolombelona ty ary manaraka ao ambadika eo le olona vao nisitran'Andriamanitra ao anaty telefonina koa le izy. Tafiditra tamin'ity tonjobily ty izy nanao contrôle, tonga dia nataon'Andriamanitra nanjavina ny cellule cancéreuse. Kakatra amin'ny dokotera ny teny hoe fa inona ny zavatra mitranga, dia nitsika sady ny teny amin'le dokotera hoe tonjobily. Teteny aminao zany fa manomboka isokatra masony gentlis ahafantatra fa jubilé ho anao ty taona ty. Ary ny dikany hoe jubilé tsy isika akory nanao an'izany fa programan'Andriamanitra zany. Rehefa tafiditra anatin'ilay izy ianao ka miomana tsara dia zao aloha novan'Andriamanitra voalohany ho sisy Andriamanitra tonga ary ny fotoana tanterahako ny teniko fa inona ny hitanao Andriamanitra zany tonga dia mientanentana be mihitsy inona aloha ny hitanao fa mifanaraka amin'izay hitanao hitako no tanterahako amin'ny fiainanao. Andriamanitra zany tenao zavatra mifanaraka amin'izay zavatra hitany fa Andriamanitra miandry ny masonao isokatra hita izay hitany mba ahafahany manatanteraka an'izay zavatra ny kasainy tia no tanterahana eo amin'ny fiainanao. Noho izany ry havana teteny amintsika
fa ny zavatra lazain'Andriamanitra dia zavatra sy fahamarinana tsy takatry ny sainao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe taonjobily anafaka izy dia nidika an'izay anafaka izy. Ninona zavatra miseho eo hovay any anatin'ny sainao mihitsy le fotom-pisainana hatramin'izay. Tamin'izany mbola tsy jobily tonga dia memezo ny devoly. Hatramin'izay antratra anao dia mitanondrika kivy satria efa hatramin'izay anao nikanota foana nandritry ny 50 taona zay. Fa zao ny zavatra azoko antoka amin'ity taona ity tara loatra ianao. Efa tonga aloha ny programan'Andriamanitra fa taonjobily ho aho ty taona ity. Miova ny saintsika, miova ny any anatintsika, miova ny fomba fijerentsika mifanaraka amin'izay programa ilan'Andriamanitra antsika sy tanjona ilan'Andriamanitra antsika. Andao isika hijery kely zavatra anankiray. Ato anaty Baiboly Andriamanitra rehefa miresaka dia zao ohatra miresaka amin'ny tenany izy dia mba sainana hoe i Abrahama olona ohatrany hoe azoko lazaina hoe olona efa antitra. Tsy vitany hoe efa antitra fa olona ohatrany efa ina moa zany olona ohatrany efa hoe ody any amin'ny razana ozy izy ny teny. Fa ny zavatra mitranga dia zao avy any Andriamanitra tonga dia miresaka amin'ny Abrahama izy. Dia ohatra jerentsika ny 7:4 hoe arojo Jehova tamin'ny Abrahama aoko fantatrao marina fa hovahiny any amin'izay tany tsy azy ny taranakao. Ary anompony olonany izy ary apahoriana fa 100 taona any izy ireo taranakao ireo. Ary zany firenena zany ry Abrahama zay hotopony dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka zany dia hivoaka mitondra rem-behivavy izy. Nefa ianao kosa dia any amin'ny razanao amin'ny fiadanana. Otra rantitra indrindra ianao vao hodimandry. Firinjato taona ty aorianan'i Abrahama sy nresan'Andriamanitra taminy. Voatonga io programa io nefa nampafantarina ny Abrahama mialohan'ny hafatesany. Mahafantatra hoe zany raisonnement n'Andriamanitra zany. Ohatrany hoe olona tsy hitan'Andriamanitra ho faty zany Abrahama. Fotrany hoe olona mitovy aminy matoy izarany programa tsy ho atrehan'i Abrahama eto an-tany akory. Fa ny taranak'i Abrahama any aoriana no iainan'le izy. Nefa Andriamanitra tonga dia miresaka programa tsy voatery ho atrehan'i Abrahama hita maso. Ary zay no nalalako fa ohatra Jesosy mihitsy koa le Andriamanitra niresaka tamin'ny Abrahama. Rehefa niresaka tamin'ny mpianany Jesosy eo amin'ny Jona 1:1 ka hatramin'ny 1:4 dia tiako ho fantatrao fa tsy miresaka zavatra eto ambonin'ny tany Jesosy fa miresaka ny tontolony atao hoe mandrakizay Jesosy. Dia ozy izy zao no lazaiko aminareo aza malahelo fonareo minoana Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano raiko misy toerana be dia be ao maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa zao andeha famboatra fitoerana ho anareo ohatrany hoe zavatra takatry ny mpianatra zany le degré le conversation ifampiresahana eto tsy zavatra tsotsotra satria olombelona ny resahan'olona programa tsy ohatrehan'ny olona eto an-tany fa mifitohizan'ny programa any amin'ny mandrakizay. Dia ozy izy andeha amboatra fitoerana ho anareo ane zay. Ary rehefa andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray dia andrainareo any amiko ka zay toerako ny toeranareo koa. Ary ho fantatra koa ny lalana ho any amin'izay leko e. Zoby folo lahy tonga dia nijery fampitodikotrao daholo aloha dia ahoana zany teny ray aman-dreny zany. Izy amin'io miseho tamin'ny endriky ny olona niaraka tamin'ny mpianany. Zay ny tiako tenena amintsika hoe tsara ihany tsika raha ho any an-danitra mba midinidinika momba ny lanitra matetika. Any miresaka momba mandrakizay ny tsara kokoa. Mba hafanao manomana ny fonao tsy ho variana be amin'ny kajy plus 1 = 2 eto ambonin'ny tany dia 4 carré fotsiny no mameno ny lohanao. Dia ny kajinao no mametra ny programanao sy ny fotoananao ray manontolo satria zay rehefa endrena mahavoafetra eto an-tany. Mila mahazo vahana tsara sy mahazo bahana tsara ao anatsika tsiray avy zay manaraka an'ity fandarana ity re lanja mandrakizay. Misy pasteur anankiray malalako zay dia zao no nataony hoe ny système ozy izy zay mitondra ny atao hoe 666 dia ao anatina système mpanandevozana atsangany devoly ambabona ny sain'ny olona mba tsy hafan'ny olona manana fotoana malalaka anna communion amin'Andriamanitra. Fa feran'ny satana ao anatina système miodikodiny zao tontolo zao mba ahatonga ny olona tsy ekohaka amin'Andriamanitra fa ekohaka amin'ny vola, ekohaka amin'ny arena, ekohaka amin'ny zavatra mety loso mandalo. Dia hitanareo
raha vao anatin'le système ianao dia izy nampandeaferinao voalohany saritiny satana ho ao amin'ny tanteraka amin'ny fifantohan'ny olona dia tsy anam-potoana ivavahana firy-tsony fa ny fotoana esana tsy azo ampandeferina no ny fotoana ivavahana ny fotoana atoriana koa re areraka ny tena dia mila manompo an'io nofo satria raha reraka koa io dia mora maty dia lasa ampianarin'ny satana ihany nofony fa tsy sokatra ara-panahy na hevitra ny fiainam-panahiny. Tiako fantatrao fa Jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianany dia nampionona ny mpianany izy. Ary Paoly apôstôly rehefa nandray n'io teny fampiononana io dia ny fampiononan'ny Paoly tsy hoe rehefa sahirana ny olona na mantra ny olona na reraka ny olona dia tonga avy any Paoly dia mitondra micro dia zao fampiononao miako anareo ifara ny olana io ifara ny aretiny io ary ny efarana ny zavatra rehetra dia tsy maintsy fiadanana ary ianareo dia anakarena sy ambinina be. Tsy zany ny teny fampiononana nentin'ny Paoly apôstôly fa ozy ny Paoly apôstôly zao ozy izy re mba hifampiononana e. Ahoana moa zay teny zay ry havako Tesalonianina voalohany toko faefatra zany hoe mba ovakitsika kely manomboka amin'ny andininy fahafolo hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao ny andininy fahatelo ambin'ny folo azafady ozy izy Paoly fa tsy tiany tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Eno tsara misy fianakaviana maty na misy havana akaiky maty dia ozy izy Paoly fa tsy tiany tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Zany hoe olona manana fanantenana zany dia tsy viasarana alahelo dia 7:10 fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny itondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsonana sy ny feona arkanjely ary ny tropetra'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia tsika velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Tendino fahavalambin'ny folo ozy izy Paoly koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny zany na koa raha adika amin'ny teny fototra dia hoe mifampahereza ianareo amin'izany teny zany. Midika fa mifototra ny fampaherezana tena kristianina mijoro-pinoana tsy fampaherezana mifototra ny fampanantenana tany na vahaolana eto an-tany na fanasitrana eto an-tany fa fampionona miorona amina karazana fiainana tsara lavitra fa tsy fanaperana eto an-tany fa tsy maintsy ho avo ny fotoana anankiray elantsika eto sy hanovanantsika hitafiny tsy fahalovana ary ho ao amin'ny Tompo mandrakarivintsika ataovy amenna moa e. Raha ohatra ka tsy zany ny fanantenana ao anatinao dia iova ho faty reraka iova eny an-dalana eny ny fanomponao satria rehefa mety ny zavatra dia aleloia rehetra be mihitsy ny fanantenana. Rehefa manomboka tsy metimety ny zavatra dia manjombona ohatran'ireny le kolokoloka voadony ireny tsy hita ntsony hoe misy fitrakana eny amin'ny endrika eo fa olona manjombona alahelo lavo zany ohatra ny ianao vobe indrindra eto ambonin'ny tany satria nahoana mahatsiaro teny ianao fa napino azy ohatra ny afony Andriamanitra zany aza fatra-pamaritra ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra mandalo vetivety aoreno mandrakizay ny finonao fa ozy i Jesosy ho avony izy akatsika ary rehefa niteny izy hoe ho avy akatsika dia mpakatrazo aizy ho ao aminy mandrakizay tsika ary eo amin'ny Tompo mandrakarivintsika sady zany e. Tiako fantatrao zany aloha androany fa ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra ho atsika ary amin'ity andro faefatra ity zay andro faefatra maranantsika ny lohahevitra hoe Andriamanitra mijery atsika dia hijery kely tsika hoe tsy olana amin'Andriamanitra anie zay nisy ianao hatramin'izay hoe izy ianao fa raha mandinika tsika ny Baiboly Andriamanitra tsy mitady tany malemy an'renam-pangady zany fa Andriamanitra raha niainga namorona ny olona izy dia vovoka niaingany. Andriamanitra efa nidina teo amin'ny vovoka izy na nisy fofinaina na tonga ny vovoka tonga olombelona zany ny fanombohan'Andriamanitra tsinitsinina ny olombelona tamin'ny fotoana namorona n'Andriamanitra azy. Andriamanitra zany Andriamanitra efa zatra mahita zavatra tsinitsinina iaingana noho zany amin'Andriamanitra tsy hoe problème amin'Andriamanitra zay zavatra heverinao fa mavisatra be io satria niainga tamin'ny vovoka Andriamanitra raha morona ny olona
samy mandinika vovoka zao ihany dia Andriamanitra mahita olona ao anaty vovoka mba eritreretana hoe zany ny vizaon'Andriamanitra mahita vovoka izy dia mahita olona izy ao anatin'ilay vovoka fa zay le masy zay ny tian'Andriamanitra hita hoe rehefa zaka ny volonté parfaiten'Andriamanitra ny ao anatin'ny olona mahazo aina tsara ny fanamasa dia miova ny regaran'ny olona sy ny fomba fijerin'ny olona lasa madio ny fietreretany madio ny fomba fijeriny madio koa ny zavatra lazainy ary miova madio ny zavatra rehetra. Hitanareo ny zavatra mitranga misy zavatra lazain'Andriamanitra ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ho anao zay manaraka eto androany tsy mampaninona ny lasanao tsy mampaninona zay nisy anao hatramin'izay fandaotsika raha mbola mety taraiky ianao adiny ray zay tsy ampy loatra le fandinitena tsy nanam-potoana tena nitokanana mariny ianao na vita ary ty fotoana ity rehefa aveo dia mbola afaka manao an'izany anao manokana ianao fa ny zavatra azoko antoka dia zao Andriamanitra dia niainga avy amin'ny zavatra tsinitsinina foana izy manomboka manao ny asany eo amin'ny fiainan'ny olona. Andriamanitra zany raha ohatra ka mety be anao dia tsy miseho voninahiny noho izany tsy le fetezanao ny ilainy fa le mahatsinitsininanao mihitsy no vainy mba hanehoana ny fahatsarana. Isaïe 43:7 dia zay rehetra natsona amin'ny anarako sady no ariko ho voninahitro dia zay ny foroniko sy nataoko. Hitanareo no ariko ho voninahitro dia zay ny foroniko sy nanina ozy izy teo sy nataoko ny foroniny sy nataontsika ho fanehoana ny voninahiny. Isaïe 49:3 ndray koa baiboly miteny hoe ary izy tamiko mpanompoka ianao Israela zay entiko ampisehoana ny voninahitro. Zao zany aloha ny dingana manaraka manomboka androany ny fatanteran'ny fanolorantena anaty fandinitena dia ampidina an'Andriamanitra hitarika anao any amin'ny anjara voatendry ho fantsim-panehoam-boninahitra. Ahoana moa fisehoan'ilay izy efa mba mandinika ve ianao izavy ary olona nanaovan'Andriamanitra fanekena mba hahatonga anao tsy salasala nantona azy. Saino fa Noa olona mamilava no novain'Andriamanitra. Olona mamilava Noa no novain'Andriamanitra. I Abrahama sady olona antitra ny janga no novain'Andriamanitra ho tonga rainy mino. Jakoba mpamitaka tonga dia mpamitaka rain-dany fotsotsotro zao sady mpandangy nefa niran'Andriamanitra ny asa sy novain'Andriamanitra ho tonga Israely zany hoe firenena marina sy firenena voafidy. Mosesy mora tesitra niran'Andriamanitra ny asa nefa ny Mosesy ary novain'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra fa olona malemy fanandritra teto ambonin'ny tany. Eli mpandringana amin'ny afo zay mahatezitra azy rehetrarehetra ka manao tsy mifanaraka amin'ny sainany tonga dia hoe aoka ilatsaka aminao ny afo dia mirefitra daholo izy sendrany Eli amin'iny toepony dia mihinana daholo kanefa voalaza fa olona na fanafoan'Andriamanitra. Gideona olona feno tahotra na feno dadany tao amin'ny fiksoam-bary tao dia ao dia miafinao nefa Gideona no lazain'Andriamanitra fa lehilahy mahery ary izy natsangan'Andriamanitra andresy Midianita. Samson lehilahy faran'izay mpanenjy be vavy coureur-na jupon ozy izy ny frantsay dia io lehilahy io nefany io Samson io ny feno ositra be novain'Andriamanitra andresen'ny Filistina. Jeremia tanora loatra tsy haiko mivovakiko teo sady be alahelo dia hitantsika tsara fa olona ohatr'izany no fidian'Andriamanitra. Rahaba mpivaritena Jona mitsoka an'Andriamanitra foana dia mpaminany ngezabiara dia belobe zao fotsiny tsy ho an'ny Niniva hono izy fa ho an'ny Tarsisy indray. Rota zany mativady olona ory no nefa Davida linady koa raha ohatra ka zany hoe olona araka ny fon'Andriamanitra nakavadin'ny olona akaiky azy. Solomon nampanompo sampy, Job mpimonomonina, John mpanao batisa tsy nino an Jesosy tamin'ny farany nefa tao ponjy izy. Dia nefa tadio fa karazan'olona tsy alehany ohatr'izany no fidian'Andriamanitra sy atsangan'Andriamanitra. Za zany teteny aminao militsika aloha androany somary fo kely ny saintsika fa sao dia mieritreritsika Andriamanitra dia olona ohatr'azy zao ve ny ilaina anampy anao mihitsy aloha mba hahafahanao mitsangana. Marta olona maro erehana, Zakaiosy tia vola be talohan'ny onany tamin'i Jesosy, Maria Magdalena mpivaritena talohan'ny onany tamin'i Jesosy, Petera nanday telo an Jesosy, Jodasy tonga dia namaritra an Jesosy, ny apôstôly 12 izy daholo mifidy an'izany ny apôstôly 12 fidiny io tena hoe nandaniny fotoana ndray alina ny vavaka mba nendrena azy fa zao nitsoka azy tamin'ny fotoana farany izy menakavy ao anatin'ny fotoana teny ilana azy nandositra daholo fa tsy samy te antony amin'ny azy fijaliana fa raha maty ravana matesa ny ombony tsoka daholo izy 12 Paul ndray jerevanao olona fa mba niova kara-panondro vao natao hoe Paul satria Saul mpanentsika kristiana no novain'Andriamanitra fa inona natonga andreo olondreo voavonjy ny fon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra azy nanapaharetana Jesosy. Asa faharetan Jesosy zay
nanovana andreo olon'ireo. Ary ireo olon'ireo rehefa novainy dia tsisy miverina tamin'izay nataony teo aloha intsony. Fa lasa olom-baovao nety tamin'Andriamanitra daholo. Ny zavatra tiako fantatsika izany dia tsotra. Andriamanitra dia mifidy olona tsinitsinina sy malemy. Olona tsy mendrika novainy anehoana ny voninahiny. Raha mba fantatrao ilay vehivavy Samaritana niaraka taman'olona tsy vita mariazy iny. Vehivavy divorcé indimy ny solovady lehilahy. Kanefa lasa evangelista sy olona faran'izay maherina number 1 teto ambonin'ny tany. Nitaona olona ho an'i Jesosy, taoriny feonany tamin'i Jesosy fotsiny. Dia jereo tsara amin'izay, ahoana ny fomba nahafahany io vehivavy io, tena hoe niova fo, tena niona tamin'i Jesosy marina izy. Taoriny feonany tamin'i Jesosy. Tonga dia nanadininy siny le ramatoa, tsy nahatsiary rano, fa nilozany tao ny siny rano dia lasa izy nitory an'i Jesosy satria niona tamin'i Kristy izy. Problemanao, mbola mety tsy ratson'ireo olon'ireo ianao raha ny zavatra vitan'ireo olon'ireo. Fa ny problemanao, tsy ampifandresen-dahatra aorian'ny fionana amin'i Jesosy. Andray fanapahakevitra mifanaraka amin'izay andrasan'i Jesosy. Fa raha ianao io mitapakevitra mitovy amin'io vehivavy io, tsy ny ratsy nataony sy ny vadin'olona dimy nahodiny ny tsy vitan'Andriamanitra mamela azy. Le ray ao an-tranony aza mbola tsy vadiny akory sy Jesosy. Dia ny dikan'izay taorian'ny fionany tamin'i Jesosy matoa adininy sininy tena niova ny zanakatodoany. Lasa izy tsy nody tany an-trano intsony fa izay natahorany nandehanany mandeha natsaka atoandro satria raha vao maraina mifanena amin'ny vadin'ireo olon'ireo ka mba tonga dia raikitra ny romby satria lasa nidorina Stefana, Cédric sy Alain ohatra mba andriana lasa nitao daholo. Dia mivadiny ireny zany rehefa ireny matsaka maraina. Dia raha vohatra ka matsaka maraina izy ka tratrany ireny tonga dia raisiny sakoroka. Fa zao alohan'ny matsaka atoandro satria tsy teo tondrono ny molotra izy fantany ihany fa menatra izy hoe tsy mety ny nataony fa tsy ampy ny hery ovany ao anatiny. Zay olony zay raha karazan'izay olony zay ianao mila mandiny teny ianao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Dia andao ny tsika isainy Jesosy tsy tonga maraina tamin'ilay olona be dia be nangalarina reny ny vadiny. Tsy maraina izy ny tonga teo amin'ny teo vovo. Atoandro ifanena amin'ilay mpanotany tsoka. Nefa Andriamanitra tsy manatsiny sady marina. Tsy nanotana nahalalaota. Teo Jesosy niandry an'ilay vehivavy. Dia niona tamin'ilay vehivavy. Ohatran'ny hoe sur rendez-vous zany le fotoana. Ionan'izy mianaka. Teo izy Jesosy heverin'ilay vehivavy angamba hoe tia indray fa ho tratrako eto androany. Nietreritra izy fa hikôty azy Jesosy. Mangetahita fa mba omeo rano mba hosotroko. Fa nina kosa sinino Jiosy za Samaritana amin'ity fatsakanan Jakoby ity tsy mifandraharaha sy mifampily zany ny fisoana sy Samaritana. Nanomboka teo ny resaka. Niditra Jesosy, niditra Jesosy, niditra Jesosy. Dia jereo le rano tsy nisotroany Jesosy akory. Adiny Jesosy hatramin'ny sotro rano nefa mangetaheta izy. Tiako fantatrao. Tsy ako sotro rano famonjena. Famonjem-panahy ako sotro rano. Ianao androany mba mifadianina kely, miaritra kely mitondra mambavaka, mba hafahany fiainam-panano mijoro. Fa nisy tsy nisotro rano mihitsy fa mifadianina talohanao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Ary mandra-piveriny azy dia nilaza izy. Fa mandra-piveriny eny amin'ny raha ho an'ny lanitra pakatra antsika dia niteny izy eo amin'ny boky Mateo tamin'ny nandraisany fandraisana fanasany tony farany. Ary tsy namtony vokatry ny tany tony intsony eo izy mandrapiditra reo any amin'ny fanjakako. Midika zany fa tsy ako sotro jus indray koa mandra-pahatonga anao any an-danitra. Zany hoe Jesosy zany dia tsy manan-javatra atao sy fotoana laniana akoatry ny fisaintsaina nanao andro aman'alina hiditra ny fanjakany sy hatonga anao mba ovo vonjy. Zany ny tiaka isariana ny saintsika ary havako malalo. Andao tena hijoro, andiny tena, anome ilay toe-po akasitrahan'Andriamanitra. Mila an'izany sika. Tsy ny ratsy nataontsika akory ny tsy vitan'Andriamanitra ny hanova azy no mafan'izany. Fa isika tsy mety manapa-kevitra anatona an' Jesosy marina. Rehefa tena niona tamin'i Jesosy ny olona, rehefa tena niona tamin'i Jesosy ny olona, dia averiko ty fampianarany ity, tsisy alalana azy amin'ny teo aloha intsony. Raha mijery antsika n'ity vehivavy ity, tonga dia ilay olona natahorany marainy renireny lasa nitafiany tany an-tanàna.
dia tonga dia nitoriany teny zany hoe afa-kenatra izy tsy niafina ntsony izy fa ny olona nijery azy ohatry mijery hoe adaladala ve isana ahoana reo olona reo tsy vonina ny haino azy fa nylelalela ny evanjelista tao an-tanàna ny fanena tamin'ny mesia niova amin'ny fiainako afaka tamin'ny fitsangatsangana iala fona milala sy afa nangalatra aiza vadiny lahy fa miela ny tao an-tanàna niova daholo dia iny niaraka temin'ilay vehivavy daholo anatona ny Jesosy ny olona rehetra nalainy vady ny vehivavy rehetra victime tamin'ny nataony lasa netiny teo amin'ny Jesosy daholo vory teo amin'ny Jesosy tanjon'i Jesosy ny amadika olona faran'izay ratsy ho tonga olona mpambabo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy sika akory ny tsara indrindra na tonga amin'izao toerana izao fa na amin'ndrano afotsika dia mba mahay miteny satria natsangana dia toy ny marintsika na tsy mendrika aza teo aloha teteny aminao tianao Jesosy ary tianangana anao izy ho karazan'ireo olona anankiray mety aminy mba fantatrao ve fa tsy lehilahy ny evanjelista voalohany fa vehivavy samaritany ny evanjelista voalohany na mbabolona be deaibe ho an' Jesosy nizara vehivavy fa Jesosy no dia Andriamanitra ary izy ny Kristy tsy mifidy olona mendrika Andriamanitra fa olona tsy mendrika sy ratsy toa ny olona io ny fidian'Andriamanitra ary isan-karazany ny toetra ny fanao ratsy katalogo mihitsy ho an'ireo olona fidian'Andriamanitra ireo vakitsika amin'ny Baiboly olona tsy tokony hanao ny asany akory raha jerena tamin'izany kanefa reo no nanjary olona lehibe amin'ny finoana taty aoriana rehefa novana Andriamanitra fanontaniana mipetraka androany hariva anaiky hovana Andriamanitra venao mba fantatrao ve aloha raha Zakaiosy ka olona tena tsy tian'ny olona satria faram-pambolo sy mpangalatra faran'izay enjana tsy matahotra ny anodikodina ny olona rehetra tonga dia voatonga Zakaiosy dia mipararehetra daholo satria nahoana na Bartimeo jamba aza akany etra feno ny kitapom-batsiny volany fa zao tsy niadana izy tao anatin'izy ao anatin'ireny olona hitanao hoe ratsy ivelan'ireny misy fahatsarana matory ao anatiny fa mila miona amin'i Jesosy fotsiny izy dia avoaka le izy kitanao zay mahatsara an'ilay hoe tena miona amin'i Jesosy anaty fandiniteny ianao tonga tao an-trano Zakaiosy Jesosy efa voateny ratsy koa Jesosy amin'io reny miaraka amin'ny olona ohatrany jereva olona ohatran'io mpanota be ohatran'io ve mbaharany olona ohatran'izao ve dia zao tsy nahoan'i Jesosy le satria ny an'i Jesosy tsy le ratsy hitsaran'ny olona ny ivelany zava-dehibe aminy fa manana cœur izy na fo anovany olona teo izy Jesosy tsy fantatrareo hoe tonga ny zanak'olo hitady sy hamonjy ny very tsy nifinaritra reto mila mpanao fanafody fa marary tsy nahoany Jesosy le fa lasa izy nidra tao trano Zakaiosy nesadresaka tao izy tsy ndresaka tamin'ny Zakaiosy izy nitsiriritra ny varavarankely nitolanam-bolamena hatramin'ny tolanam-trano varavarareo ve ka ivolamena daholo ary nareo koa zany tena manana ndraisany tsarana poignet tsy voasariky ny filany Jesosy tonga tao tsy nandoka ny kiraro Zakaiosy izy hoe véritable cuir somary mamiratra kely ny tapany ambany dia hoe or Zakaiosy mba ampindrabo inkapiny tsy voasariky ny akanjony Zakaiosy izy tonga ny sakafo tsy hitako akory Jesosy ao anatin'le izy voalaza hoe ary dia nihinan-kanina ny tompo ohatrany tsy hitako anatin'le bokyny Lioko zany Lioko toko fasivy tsy nisakafo akory Jesosy fa samy mipetraka koa dia niresadresaka dia niresaka teo mpianany angamba rosoiraha fa nanao izay tokony natao tamin'ny fanasany Zakaiosy daholo fa Jesosy nifantoka tany amin'ny Zakaiosy dia teo niresaka teo Jesosy Zakaiosy tampotampoka teo tsisy resaka fitainisana ny zavatra tsy retina taony Zakaiosy akory hoe Zakaiosy ratsy fanahy fanana ny olona nanganindangaha Bartimeo raha tsy rara iny lahy mpambeo ny anjarany tsisy an'izany tao fa mpijery fotsiny Jesosy Zakaiosy tonga dia hoy tsisy Zakaiosy zay fanana nalaiko tamin'ny tsirary no nerako ny atsasaka mifananako miako ny malahelo ho nerako ave fatreny zay nalaiko tamin'ny tsirariny nalay Zakaiosy daholo tonga dia nizarazarainy daholo amin'izay mifananany rehetrarehetra dia gaga ianao raha mba misy vavolombelona faran'izay tsara amin'izao ny faran'izao nantra moa zany zay tamin'ny ray volana mbola tsisy na inona mihitsy fa rehefa niditra teo amin'ny fiainanay Jesosy ankehitriny izay dia mpanankarena fa raha Zakaiosy taorian'ny fiainany tamin'i Jesosy nahantra Zakaiosy satria ny fananany avy eo fatreny zany ny zaraina ny atsasaka le mbola tsy nyzaraina indray mbola nyzaraina indray nalefa zany hoe nanomitra izy vao nitsangany Jesosy vita mission koa Jesosy izy zanaky Abrahama amin'izay dia ndao ndery mpianatra dia mivoaka mpianatra satria niova fo Zakaiosy
Ny tena mission ny filazantsara ny anova fon'olona. Fa alohan'ny anangan'Andriamanitra anao anova fon'ny olona, efa niova venao. Tena nandray an Jesosy venao. Tena niona tamin'i Jesosy marina ve zasy ianao. Tena eo amintsika Andriamanitra fa ny tsy fahatanterahanao dia izy no mijoro ho tanteraka hamonjy anao. Ary eo fahalemenao izy no hery ampatanjaka anao. Ary eo amin'ny fahadalanao izy no endry aneho ny fahendreny amin'ny alalanao. Dia zao io falitonao io izy no mpanadio mendrika indrindra anangana anao hiala eo amin'ny vovoka. Izy no ilay mpanova tsy miova satria izy no Andriamanitra ny impossible. Raha manaiky fotsiny ianao am-po manaiky an Jesosy dia afaka hitsimbadika ambany ho ambony ny fiainam-pananao. Tena tsisy alalananao intsony aoriany tena fionanao marina amin'ny Jesosy. Aza manahy ianao fa tsy misy amintsika rehetra zany mendrika amin'ny fahasoavana aloha tamin'ny voalohany, fa ny famindram-po no mampijoro antsika sy manova antsika olom-baovao. Noho izany aza misalasala ny hiverina amin'ny Jesosy. Aza misalasala fa tsy ny mahamendrika anao mihitsy no ilainy, fa ny tsy famendrenao no ilay no vaina mba ho mendrika amin'ny alalan'ny fandraisanao azy. Rehefa manaiky ianao ny ala amin'ny faharatsiana, rehefa manaiky ianao tsy mety ny nataonao, Jesosy afaka hanampy sy hampijoro anao ho isan'ny olom-baovao tsisy itovizany amin'ny teo aloha intsony. Hitanareo, ny olona rehefa mihaona amin'ny Jesosy tonga dia ny fanapakevitra Lazarosy, olona faran'izay tia vola lasa nahafony zavatra rehetra. Zany atao hoe fiovampo. Ny atao hoe fiovampo, le vehivavy Samaritana, zay lehilahy hitany rehetra tsy maintsy kotiny kely foana. Zany hoe manenina mihitsy tsy kotiny io vehivavy io teo an-tanàna. Fa zao toa an'i Jesosy ary vitany nanova ny fon'ny olona zay ny fatorany tamin'ny fijangajangany no entiny teo amin'i Jesosy. Niova fo tanteraka. Zany atao niova fo. Mbaly ny tantara momba ny tantaram-piainan'i Paoly. Saoly mpanenjika kristianina lasa apôstôly mpanangana kristianina. Zany hoe Paoly zany raha tsy no tamin'i Jesosy dia saika ny asa tokony ho ataony no nyravany. Zany hoe zay olona tokony ho tao aminao amin'i Jesosy indray lasa naringany tamin'ny sabatra sy ny fatorana an'i Jerosalema. Mba fantatra hoe zany misy zavatra indraindray raha tsy mihaona amin'i Jesosy ianao dia tsy fantatra hoe zao ny tena ilan'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity. Von'ny Jesosy anangana sy hamonjy antsika. Mino koa fa zay tsy hain'ny olombelona atao dia vitany voninahitra ny anangana an'izany aminao. Ahoana ary pasteur, inona ny zavatra amantarana amin'izay atao poko fa tena an'Andriamanitra. Ny alalàna amin'ity takarivo ity fa niova fo ianao ary tena an'Andriamanitra ianao dia zao ny fahatsapana misy ao anatinao. Miala raha fitiavan-tena. Tonga dia veloma amin'ny fitiavan-tena. Sakristo tsy tia tena intsony. Fa ny tamin'i Jesosy tonga dia ny atao olona tia amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia olona tsy mifikitra amin'ny zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra. Manomboka androany zany raha tena nandiny tena marina anatin'ny efatrandro ho aza ny teny zany. Ho antsika tsy raha avy manatrika eto zany teny zany. Ho anisa tokantrano any zany teny zany. Dia renao misy zavatra miova ao anatinao. Tsy voafatotry ny filana zany intsony ianao. Ohatrany tsy tena ho karazan'olona miainao zany satria maro toerana sy mavesa-danja loatra ao anatinao ny mandrakizay. Inona ny tiany tompo tenenina? Hitanao ilay mpanan-karembe teo tanteraka izy. Didy folo tonga dia complet. Nanantona an'i Jesosy izy hoe inona ny ataoko mba hahatonga hiditra ny fanjakan'Andriamanitra? Dia Jesosy efa voalaza hozy izy fa irenao hoe aza mijangajanga manajana ianao sy ny zany rehetrarehetra zany tompo fa nataoko daholo. Zany nataon'io lehilahy io. Oui, hozy Jesosy tena marina zany. Fa zao hoe tia zavatra ray loha fotsiny ianao. Inona? Dia hozy Jesosy avaroto ny fananao rehetra dia omeo malahelo dia aviana araka dia zay no atao hoe tanteraka dia ampiko kely. Dia zao misy rakitra ho anao any an-danitra. Aiza ny rakitra any an-danitra ity? Miainga amin'ny fahafoizana. Tsy azo lazaina hoe votsitra sy mérité ho an'ny olona anankiray ny fanjakan'Andriamanitra raha mbola tsy nandalo ny passage ny fahafoizana izy. Ary tena atao sakrifisy. Eo ambany zato toetra mifonao ve ianao nahita fa mendrika n'Andriamanitra mihitsy aloha raha misy tsy mahafoy faty, tsy mahafoy zanaka, tsy mahafoy ray aman-dreny, tsy mahafoy zareo zao noho ny amiko dia tsy mendrika ho azy, tsy mendrika, tsy mérité noho n'Andriamanitra izy. Zao hoe tsy ratsy ianao manana ny zavatra rehetra fa ianao manana toe-po mahafoy ny zavatra rehetra noho Andriamanitra. Zany tsy tenenina fotsiny. Hita sotro zany amin'ny fomba fiainana andavanandro. Hita sotro zany amin'ny fomba fanaonao.
Dia zao mila ianao le karazan'olona mendrika amin'Andriamanitra. Hitanao ndasony ty lanitra tianere tena nalahelo anie le mpanan-karena dia zao ozy izy ny baiboly ary dia nandao an'ny tompo tamin'ny alahelo be izy tena araka an' Jesosy izy fa voafatotry ny arena izy dia niala. Io zany tsy misy hoe amboamboariny zany araka an' Jesosy na jamba anakile maina na manana dia lasitsika fa raha vao tonga ny fisedranaka milatsaka ny teny ty esory ary tena mitsotra aminareo fa enandarantsika. Ary zay ny tiako tenena aminareo hoe ny tanjony ty filazantsara ty farany tsy any amin'ny hoe mahazaka olona be dehibe. Izy moa tsy tia hoe mahazaka olona be dehibe ho any an-danitra fa arakaraky ny mamafy ny fijoronao mahatonga ny olona tsy te haraka aminao tsony. Satria anao tsisy compromis, tsy zavatra tsy azo ifandraharahana hoy ny tany. Ohatrany tsy mety miova mihitsy izy amin'ny heviny. Aza atao anaty fivoriana iny fa raha iny paster iny no ataonareo anaty fivoriana dia tsy ho tapaka ao mihitsy zay tokony ho tapaka satria ny aniny dia zao zay tsy maintsy zay sitrapon'Andriamanitra ihany no ijoroany. Dia tandremo nefa le sitrapon'Andriamanitra tsy le sitrapo fisainanao amin'izay veranao fa tokony sitrapon'Andriamanitra azy keo. Fa sitrapon'Andriamanitra raha misy miteny hoe andao angalatra mba hanamboarana ny anina dia ianao mijoro tsy mety zany. Ny sitrapon'Andriamanitra fa dia ohatrany ty hoe andao avarotra afananantsika rehetra dia mentsika amin'ny malahelo dia naraka an' Jesosy tsika. Ohatrotr' zany miara-miompo iraisana amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fanatanterana ny volonté an'Andriamanitra. Dia jereo hoe hita teo hoe niaka raha namana fa kay teo marina fa tsy tena marina. Kay ny fahamarina amin'Andriamanitra tsy hoe dity folo vita daholo ny tandrina azy fa le toe-pony raikitra tamin'ny arenany tsy votsitra naraka an' Jesosy. Zay le indro kely tokony nandiniany teny nandritra ny 4 andro fa adeniny 4 jours mpananganana androany no farany. Fataro inona ny mamaritra tokony mbola elana fa ny zavatra anankiray azoko antoko Luka 2:20 manomboka amin'ny 9:20 Zafady ka hatramin'ny 9:30. Ary Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona zay efa navohitranina vadina rahalana ray mandrenina zanaka noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy andray be lavitra amin'izao andro ankehitriny zao ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Dia ozy Jesosy hoe misy koa izy niteny zay hoe raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amiko dia tsy mendrika ho ahy. Dikan'izay le famendrena amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia toe-po mahafoy tsy voasaringotry ny tanana kely azy ary mbola ambonimbony kokoa noho izany tsy hoe mahafoy ny zavatra rehetra fa mahafoy ny ainy noho ny amin'Andriamanitra sy ny fanjakany. Jereo le olona notronon'Andriamanitra tonga dia présent Andriamanitra tonga dia mahatsiravina ho an'ny Nebokadnezara ny mahita ny hoe olona tsipy ao anaty lafaorina fananipito tsy mahay zany fa nahitan'i Jesosy izy tao anaty lafaorina. Fa manino Nebokadnezara nampanekena amin'ny fomba mahatsiravina ny Satana ohatr'izany tena tonga dia niariary Andriamanitra hoe io izy io satria nisy olana foiny ainy tao. Satraka misakatra bedina koa alondrareo maty toy izay akohaka amin'Andriamanitra hafa fijorona. Natsipy tao anaty lafaoro izy telo amin'ny rahalahy 4 tampoka ny tao ary mahagaga nanipy ara kila fa nitavan'ny Nebokadnezara efa tafiditra anaty lafaoro tsy may. Zany hoe voaro ny présence koa fa mbola ilaina ny fisin'ny Nebokadnezara anosonio amin'ny Babilôna ambabo ny fireneny ho an'Andriamanitra. Ka amin'Andriamanitra tsy hoe maty fa kila le nanipy ny zava-dehibe na izany tsy maty tsy le felany atao tany loatra ny problème amin'Andriamanitra fa mission accomplie amin'ny famonjem-panahy mamaky azy. Jereo tsara Daniel rehefa tsy nanaiky hivavaka amin'ny olona amin'ny sarin'ny Darios mpanjaka fa hivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy natsipy any anaty lavaky ny liona. Fa zao nisy présence atao andavaky ny liona. Tena Andriamanitra misetrasetra manotrona. Tanareo amin'izay tsy valim-bavaky Daniel natonga anjelina nakombona amin'ny vavan'ny liona. Topo tena asehoy andreto olony reto tsy mivavaka io zay asehoy andreto olony reto fa tsy hinana ny liona fa zay aleny ihany dia aleny fa zao fotsiny zay hijoro an'Andriamanitra. Ny fanekena ho hijoro an'Andriamanitra dia ampijoro an'Andriamanitra anamarina fa miaraka aminao izy. Noho izany ny ilainao amin'ity taon'ny jobily ity aza mila sitraka amin'ny olona zany. Avelao ny olona naratsy ianao any amin'izay tena naratsiana. Avenao ny olona afaka hijoro ny olona hiteny zay tiany ho tenenina sy sainany an'izay tiany ho sainina. Azahoana zany fa zay apety ianao sy Andriamanitra sy tonga anao voatahiry amin'ny fitiavana ny rahalahy sy ny manodidina anao tehirizo ny fanoloran-tenanao fa ho avy Jesosy. Dia jereo ny zavatra misy amin'ny fanjakan'Andriamanitra
dia tady nijoro Daniela fa za tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra. Nijoro sakasabedina go fa zay tsy ekohaka amin'ny sarolona volamena. Dia taiza izy lasa tao anaty laforo somatsara izy. Mahafony zany olona zany. Mahafony zany olona zany ho an'Andriamanitra. Ohatrany tsy niany ainy dia marina mihitsy ny tenin Jesosy. Zay miany fiainany no avery azy. Efa nytenin Jesosy anie zany. Fa zay mahafony ainy no avonjy azy. Dia jereo Luka 7:7-8 tsy lasa zanaky Abrahama Zakaiosy raha tsy nafoy ny zavatra rehetra. Tanarao misy zavatra afoy. Enonao mihitsy hoe tsy misataché au monde matériel ny fonao. Fa libéren'Andriamanitra aloha ianao, tsy raikitra amin'ny tany vao afaka anaraka azy. Dia hitanareo amin'izay mahatonga mpanompon'Andriamanitra be dia be mavesatra. Satria sady teo amin'ny Jesosy ihany manao mpanankarena tsara fanahy. Ny fomba raikitra amin'ny tany ihany, mikajy mbola mipetraka dia tsy afaka mandeha mandroso tsara ao anaty fanompona satria nahoana misy zavatra manaka anazy. Ny zavatra tiako tonga ao anatsika koa jereo Eli mpaminany. Sanan'olotra neny any Eli natonga ny Eli niavaka teto ambonin'ny tany koa. Ozy izy Eli. Zao ozy izy maintsy aniaba. Tsotra ny zavatra teneniko aminao maintsy aniaba. Asavy miakatra tendrombohitry Karmela ozy izy ny mpaminany mibala fa ho avy eo koa ahako. Dia zao zay Andriamanitra zay valian'Andriamanitra ihany no velona. Fa raha ohatra ozy izy tsy mamaly anazy Jehovahandriamanitra dia tapao ny lohako. Ary raha ohatra kosa tsy mamaly kosa ny mpaminany mibala dia volohy kory zareo. Sa manao sorona ny aino an'Andriamanitra. Tsy ahoana ho faty azy raha satria tsy amaly zany Andriamanitra dia vita izy. Fa ozy izy aloako vita misy Andriamanitra. Toy izay tsy vita sy ho velona nefa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Sa manao sorona ny ainy ho an'Andriamanitra. Dia jereo ozy Andriamanitra tsy ho faty mihitsy fa tonga dia kalesy afo ny makanao eny ambonin'ny tany fa ozy izy Andriamanitra hoe akamabaonina ianao. Raha dikantsika tanora hoe rehefa tena kaman'Andriamanitra atao fotsiny tonga anao sakaizany fa Jesosy tsy manaro-bandy akamo zany. Tena hoentina ianao, tena tsangana ianao, tena ijoro izy hoe miaraka aminao ary tohanana ianao hatramin'ny farany. Ataovy amenina moa hoe zany ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika farany. Anankiray tena sarobidy mila fantatsika dia zao. Fotoamba nivavahana dia tsy fotoana laniana na very fa fotoana tombony. Ho amin'izay fotoana rehetra tianao hitototoana ny fotoana fiainon'Andriamanitra ao anaty vavaka. Rehefa mivavaka dia mifatoa amin'Andriamanitra tsara, fantoka tsara amin'Andriamanitra. Ozy izy Eli. Asavy mandeha aba misakafo mialohan'ny Jezirela. Fa isasasasy io rano fa za mbola andeha hivavaka. Lasa izy niakatra teo tendrombohitry Karmela aloha, niendrikondrikipito tao izy nangataka an'ilay rano latsaka dia nahita ohatran'ilay felan-tanana izy latsaka mipitipitika amin'izay ny orana, zay izy vao niainga. Iaba nefa efa lasa aloha. Dia gaga be fa le olona nieritriretina hoe taraiky mambavaka indray ny depasy an'ilay kalesa tonga ny Jezirela aloha. Teteny aminao zany fa mivavaka. Fampitomboana vitesy fa tsy taraiky zany. Ka aza mba tenitenenin'ny olona hoe nareo manary fotoana mambavaka ny olona rehetra efa miasa daholo nareo mbola mivavaka eo ihany. Mba jereo Eli. Lany fotoana tao tendrombohitry Karmela izy niekohaka. Iaba nalefa aloha. Ny any aba manko sakafo mamaky azy. Avela izy ampiakaro izy ihinana. Mpanjaka voalohany toko 20 fa za ozy izy Eli tsy mbola ihinana aloha fa ekohaka hitady an'Andriamanitra. Izy ny ekohaka nitady an'Andriamanitra iaba anao na tokony andeha hihinan-kanina. Zay olona manenjika sakafo taraiky mialohan'ny olona taraiky amambavaka. Nieritreretina taraiky amambavaka indray lasa tonga alohan'ny Jezirela nanokatra varavarana idiran'ny mpanjaka. Alleluia. Teny aminao aza vela hoe isy olona anankiray anova amin'ny fisainanao fa lany fotoana eo ampandoliany ianao. Tsy maninona zay tsarany ianao, tsy problème anao zany. Ampandeferiny zavatra rehetra rehefa vavaka ny resahatra. Ary zao nandraitsika tian'Andriamanitra ho hita ao anaty esprit n'obéissance tena hoe makatony planin'Andriamanitra. Misy fotoana tena indraindray anao takian'Andriamanitra anao sakrifisy zay. Zay sakrifisy zay, sakrifisina fotoana. Tsy voatery sakrifisom-bola. Raha resaka sakrifisy moa dia mieritreritra ianao hoe vola foana. Fotoana anao. Misy zavatra indraindray tena tsapanao mihitsy hoe tokony hatrehanao an'Andriamanitra. Mbola tafapetraka eo amin'ny nofy ihany ianao indraindray. Dia mbola misy fotoana ianao, misy fotoana tsy fantatrao hoe mety efa Andriamanitra mihitsy manao an'ilay programa mba hahafahanao mahatateraka karazana fiombonam-bavaka miaraka. Raha afaka ihany raha mbola hoe tsy afaka moa tsy maninona. Fa raha mbola misy fotoana kely ihany tena mitsotra aminao arareo ty tonjobily ty.
misy zavatra tsy ho azonao mihitsy raha tsy manao sakrifisy ianao. Mety efa reraka ianao bongo maso ohatry zao fa tongava voana mivavaka. Meko voninahitra ianao Andriamanitra am'ty taonjoby. Diziny ianao fa tsy maninona. Reraka ianao fa Jesosy eo aloha foana. Fa zao lazaiko aminao. Avy am'izay fiovapontsika izay am'fametrantsika an' Jesosy voalohany amin'ny zavatra rehetra. Aka voalohany amiko foana izy fa tsy voatery hoe présent, tsy voatery hoe akaria. Non. Ny zavatra voalohany indrindra koa ahitan'Andriamanitra fa pakatoa ianao. Dia manaiky fandaharana ianao. Any moa manaiky fandaharana tsara daolintsika rehetra amin'izay programa hitondran'Andriamanitra antsika. Fahendreny zany. Ary ny zavatra tsy azonao mihitsiny, tsy afaky no azonao mihitsiny raha tsy mianatra ianao makatoa ny hafa. Mandeha mba nitaridaran'Andriamanitra. Mahatoky tsara ny fitarihan'Andriamanitra. Tsy hoe zavatra hitako mantsy zao mba tonga teto Eropa zao vao tamin'ty tontolo ty zao sambany azy zany vao hoe miaraka mivavaka amintsika ty Frantsa sy ny manodidina amin'ny ekipa rehetrarehetra. Mijery any vue sy ny zavatra rehetra dia tiany olona manaraka ambavaka. Tsy ratsy zany manaraka ambadika eo zany ianao. Fa raha misy fotoana tena tadidio tsy ho isan'andro le izy. Mety amin'ny herintaona mety hoe tsy aty indray resan'Andriamanitra manao an'le izy. Mety hoe Madagasikara, mety hoe amin'ny firenena hafa. Fa ty aloha zany no fotoana omen'Andriamanitra antsika. Dia tadio misy zavatra foana tsy omen'Andriamanitra nao andavarangana manaraka direct. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra hijerevana amin'ny fanetretenanao tonga eo am'fanatrehany. Misy olona tena tsy sitran'Andriamanitra mihitsy ny etranony. Fa tonga eo am'fanatrehany izy vao mandray an'le izy. Zany hoe Andriamanitra mitady ny fanetretenantsika anakaiky azy. Rehefa tena tsy afaka moa atao akory. Fantatr'Andriamanitra anie zany. Izy kosa aloha tena tsy afaka e. Satria raha vao ohatra ka manana izy dia voaroaka amin'ny asany na zavatra ohatry zao. Non, za tsy miteny amin'le hoe ataonao daholo ny asa dia ndao nompo an'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ve motsy zany fa rezy dia anontania dia zay aloha valiny. Fa zao eto tany any tsika fantatra hoe mety misy ny sakana. Fa za tena mba mangataka. Raha mbola misy ny azonao atao anatrehana n'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka sy ffdkn araroty le izy. Mety efa misy zavatra ny ao anatin'ny fivoriana ohatry zao e. Ao anatin'ny fivoriana ohatry zao zay misy fotoana tany Madagasikara. Olona tena manana problème na tsinay efa nandritry ny 20 taona olo io. Ny tarafina hoe misy tumeur ao anatin'ny tsinainy. Dia nefa magaga fa tena mandeha miadana kely le izy. Niara mivavaka sy mifadianina taminay ohatry zao nahafahan'Andriamanitra le ramatoa. Nefa hatramin'izay manaraka direct tsy misy tsy netiny tranga le izy. Fa nisy fotoana izy nanapa-kevitra tamin'ny 2022 izay. Niaraka tao anaty 2020 zafady. Niaraka tao anaty vavaka sy fifadikana tamin'ireny Covid ireny. Nataon'Andriamanitra tanteraka vao vita ny Covid dia nataon'Andriamanitra tanteraka teo aminy akôrden'Andriamanitra le fanasitranana. Ka indraindray misy fomba fanasitran'Andriamanitra sy fisehoan'Andriamanitra tsy voatery hifanaraka amin'ny fomba fijerintsika sy ny fomba fisainantsika fa hitakian'Andriamanitra ny fanetretenantsika. Koa raha afaka ianao mba hery ary ndao hiara hivavaka hifadianina marana an'ilay izy ampitiavana iombo-po ao anatin'izany fotoana izany. Iray amin'Andriamanitra tanteraka ao anaty fitokanana, iray fo amin'Andriamanitra tanteraka ao anaty fanompoana ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy antery anefa ny antso fa mandondona ihany amin'ny mpanompon'Andriamanitra anaitratsika tsiray avy mba tanteraka izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen dia amen. Raiso mivavaka zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra rainay ny anaran'i Jesosy ianao. Vavaka izay amity takarivo teo anaty famaranana mivavaka sy fivadikana sy fandinitena hoe Andriamanitra mijery anay. Engany ianao Andriamanitra nahita olona araka amin'ny fonao. Mijoro tao anaty fiombonana tanteraka nandritra an'izay efaran'izay. Ny fananao masina ny hiasa ao anatinay tsirairay avy. Hanangana, ampijoro, hitantana, ampahery ny zanakao tsiray avy isa-tokantrano. Fantatra fa tianay ianao ary rehefa tianao dia tiany ianao hatramin'ny farany. Mino koa zay. Fa ny fahamarinanao sy ny fahatsaranao dia miaraka aminay mandrakariva. Dia fisamboary mandrakariva ao anatin'ny fonay amin'ny alalan'ny teny fiainana. Ampioreno zay ho mpanompo mahatoky mifanaraka amin'izay programa sy amtim-pisiny ilanao anay mandrakizay. Diovy sasao amin'ny rano solatsaka tao Kalvari reo zavatra rehetra tsy tomomba ny eo amin'ny fiainanay ary atsangano zay ho lehilahy sy vehivavy maherinao. Misaotra fa tsy niantso ny marina ianao fa mpanota amin'ny bebaka. Misaotra fa tsy mitady tany malemy an'ireny mpangady ianao fa olona tsy nitsinona no atsanganao hitondra fahavokarana eto ambonin'ny tany. Ary zay fantsona tsy mendrika indrindra tompo nataonao tonga mendrika teo tananao rehefa nanaiky no vainao, no vai ny teninao
Novainy sitraponao ka natsanganao olom-baovao ndray. Eto zay Jesosy io. Ndreto zay. Aoko tena nateraka indray zay sy olom-baovao. Aoko zay tena olona mendrika hitarafana ny fahatsaranao. Tonga amin'ilay fitenena hoe raha misy olona tsy mazava amin'ny Baiboly mahita amin'ny fiainana izy dia ahita hoe reny ny kristianina, reny ny zanak'Andriamanitra. Zao mihitsy Jesosy tamin'izy teto ambonin'ny tany, na amin'ny fiteny, na amin'ny fisainana, na amin'ny toe-po. Raha vao daholo Jesosy ro toetra tsy araka ny sitraponao ao anatin'ny mandritra an'izay farany zay. Dia aoka ho alevina impito mandifotr'olona any amin'ny lavaka tsy hitanao any reo karazana toetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra ka mbola mety nangejanay hatramin'izay. Mangataka Jesosy io. Ataovy ray ny fandeferana zay, ray ny fitiavana zay. Ataovy hitarafana ny fandeferana sy ny fanetretena avy aminao zay. Ro vokatry ny fanahy dia hita sotra eo amin'ny fiainanay ary pitehanao zay mifanohatra amin'izany eo anatinay satria efa nomenay lalina no fanahy masina. Iasa mahery ao anatinay tao anatin'izay efatrandro zay. Sotra ny fananganana ho anay, sotra ny amin'ny fampijoroana ho anay, sotra ny amin'ny famindram-pona ho anay, sotra ny amin'ny fanekenao hiaraka aminay, sotra ny amin'ny fitantanana ho anay Jesosy sotra ny amin'ny fampijoroana ho anay amin'ity taonjobily ity ho fantsom-panehoana ny voninahitra ao. Ary mino fa iambony zay, fa tsy ny efatrandro ihany Andriamanitra, iambony zay na ny segondra na minitra na ny ora tarafo zay dia apahitao anay mandrakariva ao anaty. Ny lehibe ny fahatsaranao, ny fitondrananay tahaka amin'ny fanaon'izay avy nandresy isan'andro. Satria ninona tralain'izao imezanay, fenao efa nilaza fa hampandresy anay ao anatin'izany. Makasitraka amin'ity taonjobily ity Jesosy ny fiarovanao ary ny fiantoanao tanteraka. Voninahitra ny ho anao rery, ilay mitoetra amin'ny fiandrianana mandrakizay. Ny marary aoko sitrana androany, ny rofo rehetra aoko ho afaka androany, ny olana rehetra aoko hiva androany, ny varavarana mikatona rehetra aoko hisokatra androany. Reo zavatra rehetra amin'ny fahasarotana aoka ho amораina androany. Ninona tontolo rehetra iriny tsirairay avy ka olana mila famahana avy aminao dia aoko tanteraka izany vahaolana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fahatanterahany anjara voatendro an'ny tsirairay avy eo ambany fitarian'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapitrana ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka nomenareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinareo zao fa ny tompo ambanareo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Veloma tompoko.